Vatsimpana etni pasteur Barbier Christina. Andriamanitra tsy mba olona ka handainga, na zanak'olombelona ka hanenina. Moa tsy efa nilaza va izy ka tsy efaina? Amen ivavaka isika riavana. Raha zanaka fanahy masina tsara indrindra, miankoaka manoloana ny fahalebiazanao zahay amin'izao maraina izao, mideranao, manome voninahitra ny anaranao, mankalaza anao satria Andriamanitra tsara sady mpanao tsara ianao. Mankasitraka amin'izao fofinaina mbola nomenao anay tsirairay avy zao, mbola vahanay miantso ny anaranao, mitanilanila eto apoditry ny azo fijalianao Jesosy. Tera sy laza ho anao ry mpanjaka ny mpanjaka, tianay amin'ny fitiavana tsy mety levona, niaro anay tamin'iny alysary-pahafatesana iny, nanome anay zao tombonandro vaovao zao. Mankasitraka anao zay Jesosy, tsy mendrika an'izany fitiavanao zany, satria dia manota eny vao misokatra ny masonay, tsisy miafina aminao ny tsy fatanterahanay Jesosy. Mangataka ilay rano sosarobidy mba hanasanao anay indray amin'ity maraina ity, mba afahanay mandeha amin'ny fifaliana indray, amin'ny famelan-keloka amakivaky izao tontolonandro izao. Manakambara aminay ianao Jesosy, satria tsy lany amamena ny teninao, dia ampahery anay ianao, dia anova ny dianay ianao, izay tsy mifanaraka amin'ny sitraponao, ankehitriny dia velarinao manolo anay indray ny teny masinao. Koa dia aina ho an'izay mahazo azy izany, ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Io ny teninao Jesosy, ny fananao mahery asa ty anatinay, misaotra Tompo, anao ny dera ny haja ny voninahitra mandrakizay. Amen. Miarabantsika mianaran'i Kristy Jesosy avy any Nazareta riavana, tratra izao maraina izao indray. Tiatsika ny Tompo, ary dia mbola famindrampo no afahantsika indray mieno ny teniny. Anio dia te hampahery-tsika ny Tompo hoe Jesosy no mitantana antsika, ary izy no manome ny fanahiny. Sokafantsika ny baibolitsika, ho jerevantsika ny teny izay nisoratana ao amin'ny testameta taloha, Nomery toko faha 1:10, Nomery toko faha 1:10, andininy faha 4:12, andininy faha 7:12 azafady indrindra tompoko, dia avy eo mitsambikina eo amin'ny andininy faha 5:20. Nombre chapitre 11 verset 18 et Nombre chapitre 11 verset 25. Vakina zany amin'ny anaran'i Kristy Jesosy. Koa lazao amin'ny olona hoe manamasina ny tenanareo amin'ny ampitso, dia hihinan-kena ianareo. Fa nitomany teo anatrehan'i Jehova ianareo ka nanao hoe enganeka izy hanome hena ho anay. Fa soa no hitanay tany Egypta, dia nomeny Jehova hena ianareo ka hoaninareo. Andininy faha 5:20. Ary nidina teo amin'ny raona Jehova ka niteny taminy, dia nangalany ny fanahy izay tao amin'ny Mosesy, ka napetrany teo amin'ny loha olona 70 lahy, ary raha mbola nitoetra tao aminy ny fanahy, dia naminany izy nefa tsy nanao intsony. Amen. Ray masonao, manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Jesosy no mitantana, ary izy ihany koa no manome ny fanahiny. Hitantsika ao anatin'izany amin'ny tapany voalohany fa mahay mampisy ny tsy misy Andriamanitra. Zavaniseho tany anefitra no hita amin'izao tantara izao. Raha izotra ho any amin'ny tanàna Kanana izay nampanantenan'Andriamanitra azy ireo, anireto zanak'Israely reto, dia nandeha namakivaky tany efitra, ilay tany tsisy ninino. Fantatsika tokoa ny izany tany efitra izany ry havana, dia fasika, mety kararaobato no hitany, ka raha mety misy zavamaniry aza dia reny mety zavamaniry misy tsilo ireny no zara mety ho hitany, zany hoe tsy ahitana rano zany, tsy ahitana ahi-maitso, tsy misy tanàna ihany koa ahitana mpivarokena. Ka ny zavanitranga teto dia monina
ny zanak'Israely fa te hihinan-kena hono. Ary ny tena nampalahelo an'Andriamanitra dia ny fahalelovan'izy ireo an'ilay tanàna tao hoe Egipta, ilay firenena nanandevo azy ireo. Mahagaga tokoa ny fiainan'ny zanak'olombelona ry havana satria dia matetika dia mora dino ny soa, fa rehefa mandalo lalatsarotra dia mipenipenina tokoa. Moa tsy izany tokoa va no lalovan'ireto zanak'Israely reto amin'izao tantara izao. Kanefa ry havana, tsaroantsika fa Andriamanitra mahagaga izao Andriamanitra izao. Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra izao Andriamanitra ivavahantsika izao. Araka ny voalazan'ny Genesis 7:14-14 any hoe moa misy zava-mahagaga izay tsy hain'i Jehova fa na dia atao azy ny fimonomonoman'izy ireo dia tsy nanakana an'Andriamanitra hitay azy izany, satria dia mbola tia ny haseho azy. Fa na ny amin'ny tany efitra tsy misy ninona aza dia misy amin'Andriamanitra azy tokoa ny fahefana rehetra, satria dia izy no nahary izao rehetra izao. Ny famarinana tian'ny Tompo hozaraina amiko sy aminao amin'izao tapany voalohany izao dia ny hoe hoaisoanao koa ry havana, Jesosy Tompo raha tonga tamin'izao tontolo izao dia nilaza izy hoe any amin'ny Matthieu 5:20-15 tapany by any hoe efa nomenay ozy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Moa tsy ilay nampitombo ny mofo 5 sy hazan-drano 2 va ilay tombotsika ry havana. Ary dia firifiry amin'ny mpanaradian'i Jesosy Kristy no mbola mimonomonina ankehitriny no sady manome tsina an'Andriamanitra amin'ny zavatsarotra lalovana. Indrindra fa mifanahiana momba n'izao tena izao, ny nofo izao, amin'izao fiainana izao. Hoy ny Tompo, dia aza manahy ianareo ka manao hoe inona no hoaninay, inona no sotroinay, inona no tafianay. Fa izany rehetra izany inge ozy ny Tompo dia katsainy jentilisa fantatra, fa fantatry ny rainareo izay any an-danitra fa tokony ho anareo zany rehetra izany. Ry havana malalo, mino ve ianao fa afaka manao zavatra izay tsy misy rehetra ny Tompo eo amin'ny fiainako sy amin'ny fiainanao? Anio anefa tsarovo ny teniny hoe fakatsaho alohan'ny fanjakany sy ny fahamarinany dia hanampy ho anareo zany rehetra izany. Fanamarinana faharoa, mandefa ny fanahiny amin'izay mpanaradia azy Andriamanitra. Nangalan'Andriamanitra manko araka an'izao tantara 5:20 voalaza teo. Nangalan'Andriamanitra ny fanahy izay tao amin'ny Mosesy izay nitarika an'ireto zanak'Israely ka napetrany tao amin'ny loholona 70 lahy. Ny antony dia mba hiara-mitondra aminy ny firenen'Israely izy ireo, ka ny fanahin'Andriamanitra tao amin'ny Mosesy izay nahomby azany nitondra azy ireo no tiany ihany koa ho amin'ireo 70 lahy mba hampahomby ny asa izay nanirahan'Andriamanitra azy ireo. Mampatsiahy tokoa zany amin'ny teny faminaniana ny voalaza ny mpaminany Isaia hoe momba n'ilay voahositry ny Jehova. Hoy tokoa mantsy mpaminany Isaia, ny fanahin'i Jehova tompoko izy no atoapiko, satria Jehova efa nanositra hitoriteny soa mahafalo amin'ny mpandefitra, efa naniraka hanatritrana ny torotoro fo izy, ary hitory fanafahana amin'ny baby sy hamoaka ny ao an-tranomaizina ho amin'ny mazava. Kristy Jesosy ny voalaza amin'izany, izay nanatanteraka ny asa-panavotana ho antsika olombelona, ary dia nasehony hatramin'ny nanolorany tenany teo amin'ny hazo fijaliana izany, mba ho mpiara miasa akaiky amin'Andriamanitra izy, mba hanatanteraka ny teny fikasana. Ary izy koa no milaza amiko sy aminao ankehitriny hoe tahaka ny nanirahanao ahy ho amin'izao tontolo izao no nanirahako azy kosa amin'izao tontolo izao. Izany vavaka nataon'i Jesosy araka ny voalazan'i Jaona 7:15-15. Sambatra isika kristianina ry havana fa olom-boafidin'Andriamanitra, satria dia nomeny ny fanahy masina isika
ka raoka tsika hitahiry zany fanahany zany fatratra ka tsy hisaraka aminy ary dia haomby amin'ny iraka izay anirahana antsika isika. Betsaka tokoa ny olombofidin'Andriamanitra izay nomeny ny fanahany hanatanteraka asa amin'ny anaran'i Kristy Jesosy. Azany tokoa na tonga ny tompo laza hoe tsy anareo ange no fidy ahy fa izao no fidy anareo ka nanindry anareo mba handeha sy hamoa araka ary mba hahareta ny vokatrareo. Hoy Jaona 5:4-5. Firifiry koa nefa ankehitriny ny mamono izany fanahany zany noho ny tsy fanaovany intsony ny asa izay nanirahan'Andriamanitra azy. Ny antso antsika ny tompo ry havana mba ho mpiara-miasa akaiko koa amin'ireo mpitarika, amin'ireo mpitandrina izay nirahan'i Jehova izay nofidiny manokana hitantana ny fanjakany ety an-tany izay nametrahany aiza anao. Koa hoy ny fanontaniana hoe manao ahoana izany fiara-miasa akaiky miaraka amin'ireo voaositry ny Jehova ireo? Manao ahoana izany fanatanterahana amin'ny fo mazoto, amin'ny fo feno finiavana, amin'ny fo feno fanetretena miaraka amin'ireo mpanompon'Andriamanitra izay voaosiny mitarika rehetrarehetra ireo hanitatra ny ambainday ny fanjakan'Andriamanitra ety an-tany ry havana. Izaho mahalala, ianao mahalala. Anio ny tompo ary ry havana miantso atsika ary mampahery atsika amin'ny voalohany hoe mahay mampisy ny tsy misy Andriamanitra ka tokony tsy erikerika itsika satria hoy tokoa ny teniny hoe mety manadino ny zanany minono va ny vehivavy ka tsy hamindra fo amin'ny zanaka lokony kibony. Eny mety manadino any izy fa izao kosa hoy Jehova tsy mba manadino anao. Ary ny faharoa dia manome ny fanahany amin'ny voaosiny Jehova dia Kristy ao amin'ny alalan'i Kristy Jesosy izany. Dao ry havana kolokolotsika fatratra izany fanahany izay efa nanosorany atsika ho mpitory ny filazantsara izany ka nanirahany atsika hoe mandehana ozy mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Tsarako sy anjaranao manefa ny adidiko sy ny adidinao ry havana fa ny tanjon'ny tompo tokoa dia hanome atsika ilay teny mahafinaritra indray andro any raha tonga eny amin'ny ranolanitra ny tompo na tonga koa ny fotoana ilantsika amin'izao fiainana izao hoe ry mpanompo tsara sady mahatoky natoky tamin'ny kely ianao ankehitriny kosa ataoko ho mpanapaka ny be midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Tsara ny tompo ry havana mbola misy ny fotoana hibebahantsika na raha tsy natanteraka an'izany sitrapon'Andriamanitra voalaza izany isika kanefa miantso atsika ny tompo aharitra hatramin'ny farany fa izay maharitra hatramin'ny farany ho Jesosy no hovonjena. Ho tahina zany teny zany asoatsika tsirairay avy ampahery atsika tsirairay avy amin'izao fiainana sarotra izao fa indrindra ihany koa ifikiratsika miaraka amin'ny tompo ny alalan'ny fanahy masina izay efa nomeny atsika fa tsy nomeny fanahy osatsika ry havana fa fanahy mahery ahafahantsika mamoa bebe kokoa atao anatin'izao fanjakan'Andriamanitra nametrahany atsika izao. Ala hoe ry havana fa atombotra ny andro fa ny tompo dia miteny amintsika tokoa hoe indro aho momba nareo mandrakariva ambara-bahatonga vataperan'izao tontolo izao. Misaotra azy tsika amin'izany teny izany azy rery ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Misaotra tompo magasitraka indrindra ny fitiavanao sy ny famindramponao. Misaotra amin'ny soasesena izay omenao anay isan'andro indrindra andefasanao ny fanahnao mahery ahafahanay isan'andro mikatsaka izay rehetra tombontsoan'ny fanjakan'ny lanitra izay nametrahanao anay. Mamindrafo aminay Jesosy satria dia maro ny zavatra mbola mampimonimony anay amin'izao fanarahanay amin'izao Jesosy. Moa misy hafa amin'ireo zanak'Israely fa izay vazahay nafahanao tamin'ny fanandevozana tamin'ny fahababoana, nafahanao tamin'ireny rehetrarehetra ireny, noentinao ka nitoloranao ny soa kanefa dia indraindray dia toa adinonay ireny fitahiana ireny Jesosy ka toa miala aminao zahay rehefa mandalo lalatsarotra.
fona aminao tompo amin'izany toe-panahinay izany, tsy mendrika ny anaranao zany Jesosy, mamindra foka miatranay ianao amin'ity maraina ity mpamontsy malalako. Fa namasinao aoka ianao hiasa mahery ety anatinay, atonga anay hibebaka isan'andro amin'izay rehetra tsy tanteraka amin'ny fiainanay, indrindra ny fanaovanay tsinotsinona izany asa nanirahana ho anay izany Jesosy. Ary dia irao ny fanano masina, fanahy ny fahazotoana, ahafahanay isan'andro tompo mitady anao na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana Jesosy. Azahoanay tokoa firaisana feno aminao, fa raha misaraka aminao anizahay mpamonjy tsy maefa tokoa na inona da io ny tsirairay avy Jesosy ampahereso ny tsirairay avy, fa tsy mora izao azakazaka izao, tsy mora izao fanaradianao izao, nefa ianao efa niteny taminay tokoa ety amin'izao tontolo izao ity no ahitanareo fahoriana ho ianao, kanefa matokia izao efa naharesy izao tontolo izao, mba ho mpandresy tahaka anao zay Jesosy, satria ny fananao masina izay efa nanosorana ho anay tsirairay avy no hiasa mahery ety anatinay, ikatsanay manjakariva ny tavanao Jesosy. Da io ny tsirairay avy tompo amakivaky izao tontolon'andro izao, ary dia tanterao tokoa ilay teny masinao, ilay tsodrano mahery avy aminao tokoa, manao hoe ho tahina ianao raha miditra, ro tahina ianao raha mivoaka. Hatolotro Jehova ho resy eo anoloanao ny fahavalonao, izay mitsangana iady aminao, ka lalana iray no ivoahany anantonanao iny tompo, fa lalana fitokosa no andosira miala eo anoloanao. Eny iny tompo, ampiboiboika reny rano eo amin'ny tendrombohitra mangadiady ao, ary loharano ao amin'ny lohasaha. Hanao mihefitra ho farihy aho, ary ny tany karakaina ho iny tompo ataoko loharano miboiboika. Fa izao i Jehova no mombanao, dia ilay mitantana ny tanakavananao amin'ny tanakavanany fahamarinako, satria tiako ianao ho iny tompo. Misaotra anao Jesosy malalako, atolotra ianao ny haja, ny dera, ny voninahitra, ny fahefana anao efa hatramin'ny taloha zany mpamonjy, mbola ho anao ankehitriny, ary ho anao mandrakizay. Fa ho anay kosa Jesosy, ny fitiavana anao ery fanadia mamaky tany hevitra matetika aza ny fiainanay, tsy ala aminao ny mpanomponao. Misaotra tompo, mankasitraka tompo malala, anao ny dera ho anao ny voninahitra mandrakizay. Amen.